indray izay hevitra izay fa dia nomena entité izay heverina fa tsy momba ny atsina ny aroa no nomena ny karakara an'ity fionana ity dia ny zareo amin'ny mpitandro filaminana rehetrarehetra zany tompon'andraikitra ambony amin'ny mpitandro filaminana eo koa ny CSC sy ny FFN zay zany. Nasaina ihany koa tompoko mpanao politika mety verina dia hoe ho resahanato ilay fadinika fanaovana politika teo amin'ny samy fifidianana ny fifidianana alohan'ny vaindondra raha zay hodininato sy anapa-kevitra fa ny hafa moa azo resahana ihany angamba ka io tsy miankina amiko tsony fa tsy dia fantatro loatra zany zavatra hafa ho resahana fa ny fifidianana zany no vaindondra raha zay dininato satra to. Kevitra amin'ny anatanterahana ny fifidianana zay ihany. Mety hoe inona ny andrasana amin'ny filohan'androm-pandikana na tonga nareo filohan'androm-pandikana ny tena matsona amin'ilay io fa fomba fanaonay rehefa mamory ny signataire de feuille de route miantso koa ny androm-panjakana atadidinao ihany zay ny fomba fiasan'ny izy. Ankoatra filohan'androm-pandikana dia izay ihany koa no nasaina ho avy ny signataire folo. Zay zany no kendrena atao tsy hoe ivorivory fotsiny amin'izao fa misy vokan'ilay fivoriana zay zany. Tsy teny zany zay teneniko anao tiako tenena amin'ilay zany efa be loatra ny zavatra voalazy be loatra ny voateny efa trop ary angambany zay fa aloha izy solution mihitsy aloha zay zay aloha angamba hitranga mihitsy le solution fa le intention tsy mety fa nirira tak'izay efa rava efa vity ty efa tsisy tsony fa lasa miverina eto indray ny andrasana zany dia hoe ny fandeferan'ny mpanao politika zay ny zavatra lehibe satria tsy tokony atao kilalao ny fiainam-pirenena sy ny baka malagasy tsy maintsy misy fifandeferana zava-dehibe dia hoe ahoana ny afahantsika miroso amin'ny fifidianana zay zany no andrasana. Zany hoe fantoka manokana fifidianana fa le fivoriana efa natao hatramin'izay hoe zany mety hoe avela mifameno ireo koa mifameno ireo satria ny andrasan'ny vahoaka malagasy dia hoe ahoana no anatanterana ny fifidianana zay efa nekena afahantsika mivoaka amin'ny krizy zay ihany zany no andrasan'ny vahoaka malagasy. Zay ihany fotsiny. Ina tompoko zany tena hoe ho andrasana zany hoe atanke hoe filohan'androm-panjakana sady candidat zany amin'izao fahitanao ny conclave zao. Io amiko maro tsiny ny karazana miditra ato mandray anjahitra amin'io mandray anjara ao io samy manana ny heviny fa ny teny fohy fotsiny no ataoko ninina zay hevitra ao ninina ny hevitra dia tena hoe ampy zay oka ilamina dia tena zay hoe fitoniana zay tokony baiko ana tsirairay aby fa tsy tatiny vahoaka tsony zava-misy amin'izay fotoana zao zay zany tokony hafarana eo fandaminana eo gasy samy gasy miara-miresaka eo dia mba hipetraka zay soatoavina malagasy hoe afaka ifampiresaka indrindrandrindra moa fihavanana zay ihany angamba fampisaota. Ianareo tsy misy maso provocative ohatra misy fandray anjara zany dia hoe tena andeha mihitsy ny ordre voaray na izy zany dia miankina amin'izay roa mpitatany fa zay fotsiny zany eo mivaravara fa izy miteny hoe mivoaka moa dia mivoaka miditra dia miditra dia zao le mandrindra le sécurité zany ny mandrindra aloha dia izaho amin'ny lafin'ny sécurité sy izany mandrindra ao amin'ny le entota fa zaho mandray baiko hoe izao indray ny atao mon colonel dia tanterahako amamiaramila sy mba hitandrovako ny fandriam-pahalemana le six entité zany le six entité io zany ga tsy hainao six entité io mbola averiko aminao ao ny FFM dia ao ny SMDN dia ao ny comité de suivi ny contrôle ny feuille de route dia ao ny MFA ao ny SEG
dia ao ny messi dia ireo no mampita baiko any aminao izao misy olo tena zao mampita baiko ty amiko zay